Ho tanterahana eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato manomboka amin'ny 20 ny volana May ho avy izao kosa ka hatra efatr'andro ny andian'ny 12 amin'ilay hetsika ara-barotra film na Foire Internationale de Madagascar ary ao anatin'ity horonan-tsary fohy ity ny tsara ho fantatra mikasika izany. Araka ny hitantsika atoriana ato dia iresaka mikasika ny Foire Internationale de Madagascar tsika na ny tsena iraisam-pirenena eto Madagascar. Andiany 12 izy ity izay manomboka ny 20 ka hatramin'ny 21 ny volana May 17 ho avy izao ery amin'ny zone Forelo Tanjombato ihany no misy anazy dia entanintsika tsirairay any tokantrano avy ihany mba ho tonga hitsidika an'izay Foire Internationale de Madagascar izay. Mariana etona fa ny mpandraraha eto Madagascar dia efa miantsehatra amin'ny resaka tsena iraisam-pirenena fa tsy mianina fotsiny amin'ny resaka tsena anatiny izany. Izay indrindra ary nisongadina mandritra an'io hetsika 12 io dia manantena antsika rehetrarehetra ho tonga sy hitsidika an'izany.